Velona Jesosy, tadidinareo ve? Tsangana tamin'ny maty izy ka velona indray. Niaraka tamin'ny mpianany Jesosy nandritry ny 70 andro na 2 volana mahery kely taorian'izay. Na tany an-tranony mpianatra, na teny an-dalana, na teny amoron-drano, eny hatreny am-panjonoana aza no niaonan'i Jesosy tamin'ireo mpianany. Nandritry ireo fotoan'ireo dia tsy nitsahatra ny resaka sy nidinidinika momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny mpianany Jesosy. Angamba no heverin'ny mpianany fa hiara-mitoetra amin'ny zareo mandrakizay Jesosy ka ho tonga lafatra amin'ny fiainany. Saingy hoy Jesosy tamin'ny mpianany hoe rehefa afaka kelikely dia hankany amin'ny raiko aho. Andeha ho any amin'ny rainao? Dia ahoana izany izay mpianatra ao? Avelany ao irery aty ve? Andefasako olona izay hiaraka aminareo mandrakariva ianareo ka. Zaho anie ka mandehandeha sy mivezivezy ka tsy afaka miaraka aminareo foana. Fa ilay manaraka ahy kosa dia ny fanamasina izany. Dia ho eo aminareo mandrakariva na misakafonareo, na rehefa mifomaraina, na rehefa mandeha mianatra, na rehefa mandeha miasa, na rehefa mandeha manjono, eny fa na dia matory azy ianareo dia ho eo foana izy. Tombontsoa anareo izany. Dia nanohy ny dinika sy fampianarana nandritra ny 70 andro Jesosy. Taorian'izany dia lasa niakatra tany an-tendrombohitra akaikin'i Jerosalema Jesosy sy ny mpianany sady nanohy ny fampianarana. Velom-panontaniana ny mpianany nanao hoe fa raha oviana marina kairy Jesosy no hanarenanao ny fanjakan'i Israely, anga zany azo fantarina. Andriamanitra raiko ihany no mahalala izany. Tsy fantatro akory ny fotoana voatendriny, ary na ny anjely any an-danitra aza anie ka tsy mahalala izay fotoana hatanterahana izany. Raha mbola teo tendrombohitra ary zareo dia Hoay! Fa maninona ianao kairy Jesosy? Hoay! Tao tsy mitety-tany intsony ny tongony fa miakatra ihany. Tampoka teo dia nisy rahona ngeza be nanafina an'i Jesosy. Tolagaga reto mpianatry ny tompo raha mbola mibanjina ny lanitra ka tsy nahita an'i Jesosy intsony. Reto fa lasa aiza Jesosy teo e? Nisy anjely anankiroa nanao fitafiana mamirapiratra tokoa ny teny hoe fa maninona ianareo no mijanona mijery ny lanitra eto? Nahoana no mitady an'i Jesosy eny ambony eny ianareo? Efa nilazaina ianareo anefa andeha ho any amin'ny rainy izy e. Dia hoy ihany ilay anjely hoe iny Jesosy izay nalaina teo aminareo nakarina any an-danitra iny dia mbola ho avy indray andro any. Azonareo andrasana tokoa izy, ary azoko lazaina anareo izay mihaino fa efa 2 taona mahery izao no lasa Jesosy dia mbola andrasana amin'ny fiverenany, ary tena azoko antoka fa hiverina tokoa izy. Midika izany fa ny fety izay ankalazaintsika ny alakamisy masina dia ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra ahatsiarovana ny fiverenany any amin'ny rainy. 10 andro taorian'izay tokony ho tamin'ny 7 maraina. Angamba efa avy niarany sakafo maraina amin'ny mpianatra dia nisy feona havariana tonga tampoka tahaka ny rivo mahery, ny fofofofo nanenika ny trano ka natahotra ny olona. Nahavariana fa nisy lehilahy maro mitarehina afo, tsy nandoro akory satria tsy nisy lamba may, nipetraka teny ambonin'ny mpianatra tsirairay avy. Mahavariana fa enikafaliana amin'ny mpianatra Jesosy. Izay ilay nampanantenan'i Jesosy dia ny fanahy masina izany. Feno zanakam-pelezana avy tamin'ny firenena maro tao tokotany satria fetim-bokatra. Nisy olona avy tany Egipta, Siria, tao ny Grika, ny avy atsimo sy ny avy avaratra, izay samy manana amin'ny fiteniny avy. Nandreny feo zareo sady mety nahita ny lela mitarehina afo ka mety nanao hoe loza fa misy ay trano, dia samy niazakazaka hijery ny zava-misy. Nivoaka ny trano sady faly no nanandra-tanana sy ny hira, sady nandiny mpianatra Jesosy nanao hoe tonga ny fanahy masina, azo tsika ny fanahy masina.
talanjona ny olona ka tafateny hoe inona koa ny manjoany reto amin'ny sivy maraina angamba ny sotro toka vao maraina ka mamoka tsanga amin'ny Petera 6:10 namany nanao hoe diso hevitra ianareo tsy mahamoaraka amin'ny fieritreretanareo akory izahay fa holazainay aminareo ny zava-misy marina mino aho fa tadidinareo Jesosy ilay novonoana teo amin'ny hazo fijaliana velona izy ary azoko ambaranareo fa velona miaraka amintsika izy androany dia nilaza ny momba ny Jesosy nandritry ny fotoana ela be teo Petera dia niaino reto olona nefa araka ny nolazaiko tery aloha dia nisy olona ny teny Egiptianina tao ny teny Grika nisy ny teny Romanina Sirianina ary ny tena nahavariana dia azon'ireo olona samy hafa fiteny rehetra ireo izay nambara amin'ny Petera sy ny namany nefa tsy nisy mpandika teny akory talanjon'ireo vahoaka marobe ireo dia hoy indray Petera hoe zavatra iray ny tsara fantatrareo androany minoany Jesosy zanak'Andriamanitra izay velona ankehitriny sady miaraka amintsika mandrakizay marobe tokoa ny olona niaino an'i Petera ary marobe ny nanaradian'i Jesosy sy ny mpianany taorian'izay ka nanatevin-daharana ny mpino manantena fa anaradian'i Jesosy koa ianao ary andray ny fanahy masina